ajantsika hatrany amin'iny fa ny fampiarana ny lalàna ary ny famaritana amin'ny tokony ho izy ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana no tokony apetraka aingana entina boroboroboana ny firenena, tokony hifanaraka amin'ny lalam-panorenana ihany koa izany rehetra izany ary andrasana ny fahatsapatena ny tompona andraikitra isa-tsokajiny ahafahana miroso amin'ny tena fitsinjaram-pahefana eto amintsika nanangona vao makasika an'izay mariko antaona Stefana Razafy Malimby. Ilaina ny famariparitana amin'ny tokony ho izy ny makasika ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana raha tiana ny ampandroso aingana ny firenena. Izay ny navotrana Andriamatoa Alaina Vimbona filohan'ny antoko gasikara antsika rehetra na ny GAR. Namafisiny ihany koa fa ny fampiarana lalàna manan-kery no ahafahana miroso amin'izany fitsinjaram-pahefana izany ary ilaina ihany koa ny fidianana ireo olona mitondra amin'ireny vondrom-bahoaka paritra ireny. Manomboka zao zany tokony ho ajena ny lalam-panorenana izay mamaritra fa ny antetiny collectivité rehetrarehetra dia tsy maintsy mandalo fifidianana ary ny fifidianana ny vahoaka izay hany aminy no mamaritra ny andraikitra izay vafaritra ao anatin'ny lalàna izay volavolaintsika ty satria anao ny proposition de loi rehefa aveo araka ny dinika evatra izay proposition de loi rehefa aveo raha misy lalàna izay hita ary promulguer lalàna koa dia izay no tsy maintsy fampiarina anaovana ny fampiarantsika ny fiavahana fandindra fampanjakana ho anatin'ny cadran'izay décentralisation zay. Ka ny fomba fiteny mahazatra ny olona dia ny fampifangarona matetika mihitsy ny hoe décentralisation sy ny collectivité. Zavatra anankiroa samy hafa zany, hafa ny collectivité, hafa ny décentralisation. Ny décentralisation zany ny loi mahakasika ny fizaram-pahefana dia karazana fitaovana hoentiny ireo collectivité andraiky ny collectivité ho anatsarana ny asany ho ampifandraisana ny asany amin'ny lalàna velona satria tsy ho anjaran'ireo collectivité ihany koa no amoron-dalàna ho anazy ihany fa ny lalàna zay velevelain'ny législateur antsika zay miainga avy aty amin'ny assemblée nationale na ny sénat no hoentin'ireo miaigna any amin'ny collectivité ihany ary ho ampiariny amin'ny fanodindra rampanjakana ary zay indrindra mahatonga ny fomba fiainantsika fa ambela malalaka miasa zao hoe mba tsy hiseny hoe contrôle a priori fa contrôle a posteriori mipetraka zay no mahatonga zay miaigna ao anatin'izay ny autonomie. Raha manontaniana kosa Andriamatoa Honoré Rakotomana izay mpahalalàna dia ilaina hoe izy ny fikionandohy entina ampisarahana ny asan'ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana asiana solitena mpanjakana isa-paritra izay any mifangaro andraikitra matetika. Manko manokana izany raha ohatra ka ny hoe ny lalàna vao napetraka tamin'ny taona efatra amby sivifolo zany sy dimy amby sivifolo zany hoe le lalàna fototra zany le lalàna tamin'ny efatra amby sivifolo le hoe 93 zany dia iny efa tena zava-dehibe iny ny lalàna rehetra voaka tao nanahakany zany efa tena zava-dehibe fa izao io miankina voalohany iny aloha amin'ny olona zany hoe miankina amin'ny kirisaina no io manana volonté politique le hampiatra azy fa fahafantarana azy masy zao be dia be le lalàna voakansika fa tena fampiarana azy la hoe tena application effective la hoe effectivité zay tena sisy zany parce que nama sy natonga ny Andriamatoa avokoa république le nazany hoe volonté politique tena hoe tena vonina mihitsy zany amiatra azy amin'ny zany zao ohatra natao le lalàna nefa tsy ampiarana anefa kosa moa zany ny lalam-panorenana moa dia nisy mahasamihafa kely foana fiantrany da nisy mahasamihafa kely zany ny ty lalam-panorenana tamin'ny 1 décembre voalohan'ny ity zany dia noho izany zany zao apetaka aloha le lalàna fototra ny hoe principe zany hoe le principe de base zany tena ohatra ataontsika hoe hiverinage zany dia hiainga amin'iny ny andrafitana ny lalàna mikasika ny commune mikasika ny faritra ary mikasika ny faritany zany dia izao zany azaiko zany ilana le hoe anaovana le hoe fonction publique territoriale zany hoe mba tena hifototra amin'io le hoe tena fampiarana fanjaram-pahefana io zany ary zay koa no mahamasy matetika misy fifangaroam-pahefana ao amin'le hoe amin'le hoe fanapariam-pahefana déconcentration sy ny hoe fanapahefana décentralisation zany hoe matetika le
Farapariam-pahefana zany manana baika avaty fotony avaty pouvoir central dia matetika iny manao tsindrianoka ny ao amin'ny tension voatsirapahefana. Andrasana izany ny valanty atrikasa momba fitsinjaram-pahefana ity izay entina molavolana lalàna vaovao.